Fananganana Colisée ao anatin'ny faritry ny Rova nisy tamin'ireo loholona ny tsy nakasitraka. Antoko-panohitra no samborina omaly Iberidy. Sehatry ny fizahantany, mihoatra ny iray hetsy ireo mpiasa ahina overy asa. Magnano mbola tsara tsika jiaby izay manaraka ny fahitalavitra MBS mity matonaly ity talata faharoa ny volana Jona taonga 2024. Tonga soto amin'ny fotoana ny vaovao manasanao mpanajanga anaraka izany hatramin'ny farany. Araka ny fahamazatra tsika andesina manomboka ny vaovao tahaka izao dia nitatitra makasika ny valanaretina eto Madagasikara. Nahitana tranga 7 vaovao indray izany androany araka ny tatitra navoaka ny teny amin'ny CCO COVID-19. Ka ny 5 amin'ireo dia any Fenerive-Est, ny 5 ao Toamasina, ny 2 ao Moramanga, ny 2 eto Antananarivo, ny 1 ao Amparafaravola ary misy 1 ihany koa ao Andilamena ary ny 3 ambiny kosa dia tsy voamarina hoe iza sy avy aiza. Fa araka izany dia tafakatra 5 sy 700 ny isan'ireo olona nahitana ny tsimikaretina coronavirus teto Madagasikara. Nisy ny 12 vaovao izay sitrana raha ny tatitra voaray androany ka tafakatra 5 izany ny totalin'izy ireo. Izay ny momba niny fa vaovao makasika ny raharaham-pirenena tsy raiky tsy roa fa efa maro be ireo mpahay tantara no naneho ny heviny makasika ny fananganana n'ilay fototra-fitrasa etsy anaty rova. Entitra ihany koa i Gilbert Arzatovo androany teny Andorany fotsy izay mitsipaka tanteraka an'ity Colisée ao anaty rova ity. Mitatitra n'izay vaovao izay Miradora Benjamina sy Tahiriniana Ranarinirin. Ny badony manaiky ambakaina tsy hoe rehefa fandrosoana dia mety amin'ny vahoaka malagasy avokoa fa mila manavaka izany ny mpitondra. Efa andron'ny Repoblika sika izao fa tsy fahampanjaka intsony. Tsy tokony hodisoana ny tantara. Ny atongavan'ny olona tingy ny mpizahatany makaty tsy hijery zavatra moderne, hampafiry zavatra moderne any amin'ny zavatra ataonao, fa ny zavatra alehany ety dia hijery any tena vakoka ny andohana, na le hoe vakoka authentika ny ilazantsika azy. Tsika miaina atao anatin'ny Repoblikanina dia tsy manana zo hikitika an'io tsika ka hanova zavatra eo ny endriny, satria manova an'ilay firafitra amin'ny fifandraisana amin'ny tontolo ny ainatsika. Le tontolo ny ainatsika izay malalaka, na anatina toe-tsainy zany na kolotsainy zany na fomba zany na inona ka fahadsoana ngeza be ny nanaovana an'io Colisée eny amin'ny rova io. Fa raha teanao ny fanjakana amin'ny fandimby ao anatin'ny Repoblikanina dia mamorona zavatra ty ivelany izy, tsisy misakana an'izany dia mbola lasa musée io raha afaka 100 taona. Zay dia normal zay, fa io zany tsy mitombona mihitsy io. Ka ozy ny olona fanontaniany olona manota fady hoe tena manota fady. Mila mandinika tsara ny rehetra hoy ity mpahay tantara ity. Ny hitsikitsika tsy mandihy foana fa ao raha. Misy mistera goavana ao ambadika izao izay tsy takatry ny mpaneho hevitra sy ny mpitazana. Ka io tsy tonga ho azy io. Tsy tonga ho azy io. Fa misy ezaka anankiray ihany izay tsy fantatritsika fa mbola zava-miafina dia ny hoe ahoana ny anam-potehana ny kolotsaina malagasy dia tsy vahoaka malagasy tsony reo aveo fa vahoaka safiotra. Mitovitovy tsy masika amin'ny tenareo zany fa ny fototra ngezabe amiko ao anatin'io dia anam-potehana n'ilay fanahy malagasy. Satria rehefa ny razana no kitihina dia rehefa razan'izay no kitihina sy ny manodidina ny razana no kitihina dia ny dikan'izay fanam-potehana ny malagasy zay. Tsy tonga ho azy zany fa misy hevitra politika lalina zany. Dia ny politika lalina amin'izay dia hoe fanam-potehana malagasy. Ka raha vao miresaka rovy ianao dia fanahy razana zay kitihinao zay. Ary zay mahatafitohana ny gasy zany. Zay no nanaovako anao hoe fahadsoana ny manao an'io. Angamba mbola tsy tary zao satria tenen'ny ray aman-dreny anankiray moa tamin'ny ady hevitra ny maly hoe io mety singam-bolo mandavy vosotra io. Marina zany. Mety mivadika politika amin'ny zavatra tsisy tonga mety anakorotana firenena. Misy ihany koa afatra ho an'ireo mpahay tantara sy ireo mpandalina kolotsaina ary mpitahiry vakoka malagasy izay minimikipy manoloana izao tranga mamoehatra amin'ny tantara ny firenena izao. Raha mahay tantara ianao nomena fahasoavana ahay tantara ianao na ahay ny fomba ianao na ahay ny riba malagasy ianao nefa mini manao an'izany zavatra zany
zavatra fantatra nke zany noho ny antony politika na noho ny antony tsy fantatra dia mamono ny feo miferitrereta ny olona manao an'izany. Momban'izay vaovao mahakasika ny fananganana kolizia ao anaty rova izay hatrany nitondra ny heviny ihany koa ireo loholon'ny Madagasikara androany tetsy amin'ny lapamaitso ny Anosikely manoloana ny gouvernemanta izay niaraka nidinika tamin'izy ireo tamin'izao fivoriana ara-potoana izao. Tena toerana ary mitatitra ny vaovao Injava-Andriamahefa sy Mathieu Princy. Tamin'ny herinandro lasa iny no totozany fivoriana ara-potoana nataon'ny tena anivon'ny antenimieram-pirenena niarahana tamin'ny mpikambana teo anivon'ny gouvernemanta. Nanomboka androany kosa ho an'ny tena anivon'ny antenimieran-doolona na ny Sénat izany. Niompana bebe kokoa tamin'ny fiainam-pirenena sy ny olana menjady amin'ny vahoaka anatin'izao amiana ara-pahasalamana izao no tena votoatin-dresaka nataon'ny rotonda tao anatin'izany. Nisy tamin'ireo olona kosa nefa no tsy nakasitraka ary nitondra fanakianana manoloana ilay fanangana amin'ny mpitondra fanjakana Colisée anaty rova amin'izao fotoana. Ny rova Antananarivo lapa Manjakamiadana ahitsika tsara. Tsy rova Manjakamiadana tompoko fa rova Antananarivo amin'ny fiteny azy ary lapa Manjakamiadana izay misy vakoka niasina sotoavina malagasy ary io fototra antsika malagasy mihitsy. Rehefa misy olona tonga misy manapahefana amin'ny resaka ny tompo dia tsy mahalala akory tsy mahafantatra akory ny tantara ary tatsy io marina mihitsy ny voalaza rehetra hatramin'izay fa io ane tsy rovan'ny merina reny fa ny malagasy io dia mivoaka izao teny atsangatsy amanorana rehetra izao mivoaka na otafaty fandorona fandorona sampy nisy na otafaty teo aloha dia fanontaniana ray ny anao petraka raha nanao tafaty sy nanao ny adarana ny rehetra teo aloha eto dia isika mandidy izay mieritreritra ny anaony dia manaraka an'izay koa satria nanao tafaty ny teo aloha dia ataontsika koa zany ity dia tiasa ity ahitsika avy hatrany ny resaka Colisée fotosainana malagasy ny mitolava azy fotosainana malagasy tompo fe ny Colisée fanontaniana izay misy fomba io misy fomba manam-panao ao misy zavatra tokony hajainao ahitsy io raha mba mety fatika afaka mifalisy afaka mifampirisaka so dia le fomba fitentsika mihitsy sy le fomba manentanantsika ny olona no tokony amboarina aloha mba iraina tokotsika amin'izao fiantoerana ny coronavirus. Iresahantsika hatrany mahakasika an'izay politika izay misy ifandraisany ihany koa amin'ny zava-misy eto Madagasikara ankehitriny. Naneo ny heviny momba ny kabary nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny alahady loso teo iny ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voavidy tao amin'ny distrika ny Atsimon-drano androany. Nambarany fa tsy tany amin'ny tokony votoatin'ny fionana tamin'ireo vahoaka malagasy noho ny antefan'ny resaka nentin'ny filoham-pirenena. Horatsika ny andindiny izay tateriny Germaine Menjanahary sy Manora Andriamalala. Misedra olana amin'izao fotoana izao ny ankamaroany ny vahoaka malagasy, ny sakafo efa mitady tsy hita intsony, ny ankizy tsy malala tsy misy, ny asa nefa tsy misy, ny varotra tsy mandeha araka ny tokony ho izy, ny tompotrano tsy manaiky fa tsy maintsy aloha ny ofatrano, ny jirama koa etsy andany manao ny ataony ary mitombo avy roa endry ny faktiora, ny tahiry sisa izay kely mba nananana efa tsy maintsy novakiny, efa betsaka no miditra amin'ny fivarotana izay azo amidy ny ao an-tokatrano. Tsy misy vaolana momba ireo nandritra ny tafa ho an'ny mpanao gazety izay nataon'ny filoham-pirenena ny alahady teo. Ny aiky ny filoha fa voaray ny fitaranan'ny vahoaka malagasy saingy tsy nisy kosa ny vaolana izay natolotra. Tsy toy ireny zany nandrasana satria ny zavatra andrasan'ny vahoaka dia ny fitodiana amin'ity amena ara-pahasalamana ity. Kanefa ny zavatra nivotra tao anatin'izay kabarin'ny filoham-pirenena izay dia lasa fifamaliana ara-politika mahakasika ny rova ny tena niseho. Azo lazaina hoe tsy nanana fentikevitra lehibe mipaka amin'ny vahoaka malagasy fa lasa fifanandrinana amina olona tsy mitovy hevitra no lasa ny voaboasana nandritra ny ora maro. Ny vahoaka malagasy anefa dia mitady ny fanohanana avy amin'ny fanjakana mivantana. Marina fa nisy filazany tao mahakasika ny hoe plan sectoriel
zay tetikady anankiray na drafitra anankiray ampantroana ny setra rahateo-karena ao aorianany krizy tokony namafisy ny filoha-pirenena ny fijerena ny sosialim-bahoaka amin'izao fotoana atao hoe hiaran'ny fahasairanana zao ny vahoaka malagasy toa tsy matoko tena ny fitondrana satria lasa miendrika fampanantenana sy tono ny andro ny fampelezan-kevitra ny zavatra avotran'ny filoha. Vaovao mifandraika amin'ny fampianarana sy ny sosialim-bahoaka kosa mivoatra hatrany ilay raharaha mahakasika ny vola 7 miliara izay natokana ny fidianana ny vatomamy. Nangataka fanazavana bebe kokoa momba ity raharaha ity indrindra androany ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara Alain Ratsimbazafy. Andeha rahantsika ny andindin'izay tateriny Germaine Menjanahary hatrany eo amin'ny sary ny Manora Andriamalala. Tokony ho fantatry ny mpitondra fa volam-bahoaka no ampiasainy anodinan-draharaha eto amin'ny firenena. Noho izany, zon'ny vahoaka malagasy ny mahalala ny tena zava-misy marina amin'ny fandaniana na ny famatsiana azo ny Madagasikara. Bonbon 7 miliara ariary miaro tena ny ministera kanefa raha ny vaovao azo dia misy baoritra maromaro feno bonbon ao amin'ny ministera ao amin'izao fotoana izao. Nisy ny fangataham-panazavana izay nataoko mahakasika an'io vola famoaham-bola 8 miliara d'ariary io teo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Efa nitondra fanazavana taminay no manjery rahavavy ny ministra ny fanabeazam-pirenena nambarany fa tsy navoaka io vola io. Gaga nefa anao ndray andro tao aorianan'izay fanazavana Ramatoa-Minisitra zay dia misy horonan-tsary izay navoaka ny ainao manjery hafa zay maneho fa ao anivon'ny ao amin'ny trano misy ny ministera ny fanabeazam-pirenena efa ao ireo bonbon ireo amin'ny carton marobe. Eto aho zany dia mbola mangataka ny Ramatoa-Minisitra ihany mbola hitondra fanazavana bebe kokoa satria nanambara ianao fa efa najanony ny fividianana bonbon iny ary hijery tetikasa hafa zay mety asony misehatra ny fanabeazana dia inona ary zany na hoe vola avaizandray ary zany ireo bonbon be dehibe ao anivon'ny ministera. Fa vaovao politika kosa indray ary mitohy hatrany ny fisamborana olona ataon'ny fitondrana ankehitriny ireo olona izay tsy mitovy firehana sy fisainana politika amin'ny mpitondra. Raha tahaka izay indrindra no nanjoany Berija androany. Ny resaka tamin'ny mpanao gazetinay androany ny fianakaviany ity olona izay voasambotra ity hoarantsika ny andindin'izay tateriny Asina Andriamalala sy Tahiriny Aina Ranariniriny. Omaly alina tamin'ny siviora vao nalala ny ren'ny Berija fa nosambory mitandro filaminana ny zanany lahy. Na ny fianakaviana akaiky ny ity mpitarika fikambanana ity aza dia tsy mahalala akory ny antony samborana ny zanany. Androany tamin'ny fitora maraina no tonga teny amin'ny tobon'ny Sandarmaria eny fiadanana ny fianakaviany iresaka amin'ny Berija sy ny mpanao fampitorana. Dia za moa nangataka hoe iresaka taminy dia zareo zany tsy nanaiky fa le sakafo nentiko fotsiny zany raisin'ireo fa hoe miandry enquêteur zany zay vao tsy haiko hoe anaiky ve le enquêteur iresako amin'izanoko sa tsy anaiky dia miandry an'izay zany zay hatramin'ny 7 any teto dia mbola tsy tonga mandrakizao zany le enquêteur. Ny telefonanay amin'ny 6 alina zay vao nahenonay le izy fa nivoaka izy andeha hoany amin'ny tonton zay no nalany tao an-trano dia tsy tonga tany izy le voasambotra angamba efa niandrasana angamba zay fa lalako anazy. Mpiray fikambanana ny Berija dia manana ny heviny momba ny fisamborana an'ity farany. Dia kakabe izay hoe inona ny antony nanasamborana anazy hoe tsy fitovian-kevitra ara-politika ve sa hoe zavatra hafa fa mifahalalana fotsiny zany hatreto aloha zany dia hoe mety tsy fifidovi-kevitra eo amin'ny ara-politika. Raha ny vaovao farany voarainy hariva teo dia natao savahao ny tranon'ny Berija teny Ambolokandrina ary tsy nahitana inona na inona ireo mpitandro filaminana ka nanio ny fisavana ny tranony teny Itosindray. Raha ny filazan'ny fianakaviana trany dia feno ratra ihany koa ny tanan'ny Berija. Ny pejin'ny toe-karena kosa no andesintsika manohy ny vaovao amin'ity androany ity.
Mandridina indrindra ny fandaniana isa-tokantrano sy izay heverin'ny tsirairay ho lahara-pahamehana ao anatin'izao fihibohana izao no nanaovana fanadihadiana tamin'ity androany ity. Ny andindin'izay tateriny Ravorazafy Mahenina sy Mathieu Princy. Atsikaritra ny rehetra eny fa mitombo ny isan'ny mpivarotra, mariky ny fahantrana hoy ny Paitoekarena, mariky ihany koa fa tsy misy ny asa ho azy ireo ka voatery mamorona fitadiavam-bola izay mety hamoniny ny tsenany hafa. Voatery manao kajikajy tsotsotra ny an-tokantrano ary mametraka laharam-pahamehana mba hahatratra farany volana ny karama na izay vola kely miditra. Nandritra ny ity confinement ity dia tena mihena be mihitsy ny vola miditra. Zay zao mpivarotra dia zao efa amin'ny telo indray dia tsotra n'ilay taloha hoe ray andro no mivarotra. Dia laharam-pahamehana ny sakafo tsy maintsy hohanina. Eny na izany ara farafakely ny 35,000 isan'andro sakafo dia tsy maintsy mba misy vola atao fiandry kely sanatria marary eo amin'ny 100,000 eo. Tena tsy ampy mihitsy aloha raha vola miditra isam-bolana fa izany hoe izay eo tsy njaraina atao kely izay mahampy eo fotsiny. Arakaraka le zavatra misy ainana amin'izao fotoana izao zany amin'ilay aretina dia za zao tokony asa nefa tsy miasa fa lasa mivarotra ohatr'izao. Dia arakaraka izay zavatra izay zany ny tsinjarana azy, arakaraka ny tondrano azy ihany mahampy azy tsy mahampy azy. Fa raha ohatra hoe mirobaroba ianao dia tsy ampy. Niena be mihitsy tena niena. Fa izany hoe rehefa mihinana kely dia fa izay eo amin'ilay hoe sendra misy aretina zany na sahala amin'izany dia izay ny tena grave be. Be sendra misy marary eo tokantrano dia tsy ampy ho fafahana manao. Fa tiantoka ho an'ny mpamily taksi ny zava-misy ankehitriny, ny vidin-tsolika izay tsy misy fiainany raha teo, ny mpandeha mihavitsy ny matakatra ny sarany fiarakaretsaka. Le karaman'ny taksi zany zao tsy tena sahala mitsita mihitsy anina tena le olona koa moa amin'ny le atanan-danky amin'ny tsy manam-bola zany e. Dia tsy hita mihitsy hoe okajiana amin'inona ary le izy fa le vola mihitsy zany zao tsy misy fa zay kely anany eo no ambomboary. Vola amin'le fitadiavana amin'le taksi zany zao e. Tsy hita mihitsy hoe ay zary mbola mety tanan'izany ny fetin'ny ray, ny fetin'ny 26 juin, zavatra mbola tsy fantatra daholo, zay le izy. Mahita korsa ray ianao na roa, zay zany amin'izao. Tsy haiko hoe mahita korsa 25, 30 any. Dia ny patron koa zany tsy maintsy ananao dia indraindray tsy hita hoe ahoana, za zany tsy hitako mihitsy hoe any. Tamin'ny confinement ity zany dia tsy hita mihitsy tena fandehan'le asan'ny taksi e. Mafy be le ady. Dia moa zany any amin'le volany tena base zany e. Dia ka inona moa zany tsy azo atao raha ohatra hoe rehefa tsy vola rehefa anina dia miafy zany. Volana iray anaovana fety maromaro ity volana Jona ity. Fety izy amin'tika vola mivoaka mampitombo kely ny isan'andro. Ho avy ny fetin'ny reny, ny fetin'ny ray sy ny fetiny eny amin'ny 20 Jona. Volana ihany koa nefa ny enatra amin'ny atsasany karama ho an'olona iray. Volana maromaro tsy nesany intsony ho an'ny hafa. Ny fanampiana izay nandrendraina ireo tsy tokony azo izany no ny sitraka izany. Fa misy ny vaovao izay vao nilatsaka moa izany tamin'ny arivariva teo dia fantatra izao fa miverina indray amin'ny laoniny ireo tsena isan-kerinandro tahaka ny tsenan'ny Mahamasina, ny tsenan'ny Andravoahangy, ny tsenan'ny Ambodinisotry sy ny sisa. Ao anatin'ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana ho fifehezana ny valana aretina avokoa no ahafahan'ireo tsena ireo miverina isan-kerinandro. Misy ny fepetra ihany koa izay napetraky ny avy eo anivon'ny commune dia ny fanadiovana ny toerana avy ny varotana ho an'ny mpivarotra tsirairay ary misy ihany koa moa izany ny sazy ho an'ireo mpivarotra izay tsy manao an'izany. Manomboka ny maraina ka hatramin'ny 2 sasany folakandro moa no afaka mivarotra ireo mpivarotra ao anatin'izany tsena isan-kerinandro izany. Fa vaovao makasika ny toe-karena izay hatrany dia miantso vonjy amin'ny fitondram-panjakana ny fivondronam-ben'ny ireo mpisehatra eo amin'ny tontolon'ny fizahantany eto Madagasikara manoloana ny krizy miatra ao amin'ity sehatra ity. Ravorazafy Mahenina trano mitatitra n'izay vaovao izay sariny Mathieu Princy. Malagasy anetsy ny misehatra amin'ny tontolon'ny fizahantany no ahina ho very asa manomboka ity volana Jona ity. Voakasika ao anatin'izany ireo mpiasa na trano fandraisam-bahiny, trano fisakafoana, orinasa mpikarakara fivahinianana, fitaterana, mpitaridia sy ny maro hafa. Matiantoka avokoa ireo misehatra eo amin'ny fizahantany amin'izao noho ny Covid-19. Roa volana izao no tsy nisy asa intsony.
mikatina avokoa ny fitaterana atao anatiny tsy mbola misokatra amin'ny anivelany isidiny eto Madagasikara. Mitoa anefa ny fandoavana ireo etra rehetra ho an'ny fanjakana voatery mampiato ny mpiasa ireo tompona orinasa noho izany. Ny taona 2024 impulseny tapitra ariary no etra na alohan'ny orinasa mpisehatra mandina ny fizahantany raha ny fantatra ho an'ity taona 2024 ity 20 tapitra ariary no alohan'ny ireo orinasa dia nirisany knapsa sy ny osity izany ankoatra ireo etra hafa tokony aloha. Raha iverenana nefa ny kabarin'ny filoha ny alady teo azara raha voaresaka ny makasika ny fanarenana ny toekarena toy ny tontolo ny fizahantany atao varinana maly ny resaka rova ary ninitsina hita izay tokony ho tena laharam-pahamehana ao anatin'ny aretina ny filoha. Izay ny makasika ny toekarena fa eo amin'ny sehatry ny fandriam-pahalemana kosa indray ary mitoy ny asa fanadiovana ataony mpitandron'ny filaminana amin'izao. Nampahafantarina teny ankady lalana androany ny momba ireo mpandroba gaigilahy teny alakamisy ny Fenoarivo. Miradora Benjamina no mitatitra n'izay vaovao izay sary ny tahiriny aina ranariny iriny. Ela ny toratorahana ka navomasonangatra ireo andian jiolany koizana nandroba teny amin'ny komina alakamisy ny Fenoarivo iny. 7 andro ny nanaovana fikarohana azy ireo. Tamin'ny 25 mai 2020 eo nisy fanafiana teny alakamisy braquage zany nanafiana mpivarotra grossiste zany teny alakamisy nalasanana vola 13 millions teo eo zany nilasa tamin'izay olona anakefatra nanafika lehilahy daholo izy tamin'izay mitondra moto azo ny vola dia nandositra izy ireo. Rehefa nandositra izy ireo dia nandositra tany amin'ny faritra Ampanefy zay any akaikikaiky komina akaiky nandoran'ny fotsy any moa zany voasambotra tamin'izay ny olona anankitelo. Rehefa natao ny fanadidina dia olona anaky 9 no voasambotra atafaverina ny vola 5,566,000 ariary. Nisy fitaovam-pidiana voatazona basy ray poleta ray odigasy maromaro nahitana rongony ihany koa tamin'ireo olona ireo. Ny fifanomezan-tanana teo amin'ny zandarmaria-pirenena, ny polisy-pirenena ary ny fokon'olona no nahitana zao vokatra izao. Androany ihany koa natolotra ny fitsarana ny raharaha. Hatramin'ny fotoana io aloha zany dia tsy mbola fantatry ny zandary ireo fa rehefa nitratra ireo natory ny olona izay victime na niarana fanafiana dia ny anankiroa amin'izy ireo dia fantatra fa nanao asa ratsy hafa. Dia ny toerana misy any zareo moa zany tsy teny alakamisy, tsy olona mipetraka eny alakamisy zareo ireo fa olona mipetraka aty Anamotana sasany tena mahitsy ny sasany Mosamboro. Ny asan'ny sasany rehefa misy moa zany ny asa ratsy ohatriny io dia tsy maintsy misy ny olona mahafantatra ny atao hoe le victime dia ireo zany nanoran'ireo mpanao ratsy ireo fa tsy misy vola ohatran'izao ireo zao ny fomban'ireo olona ireo rehefa mitondra vola dia ireo no manoro dia misy ny manatanteraka ny asa ratsy dia atolotra ny fitsarana androany moa ireo olona voasambotra ireo. Vaovao ny trangam-piarahamonina kosa indray ary tokantrano maromaro teny Ankorondrano andrefana iny no voatery niala tamin'ny tany vokatry ny fisina olona izay milaza ho tompon'ity tany nisy azy ireo ity. Njavandremahefa no teny an-toerana mitatitra ny fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny Mathieu Princy. Vao maraina mangiran-dratsy dia tonga teny amin'ity fokontany ity ny mpitandro filaminana sy ny vatan-dehilahy maromaro nitarehan'ny vandy-tany arahana taratasy manamarina fa hanampanao ifefiray ny tany ka miala vetrany ireo tomponina izay efa nananjary ny tany efa taonany maro. Alahelo sy atezerana moa no hita soritra teny amin'ny tarehan'ireo tomponina raha niresaka taminay fa tsy mba misy mihitsy ny fifampitsonjovana indrindra amin'izao vanim-potoan-tsarotra lalovan'ny malagasy izao. Manaraka ny lalàna rehetrarehetra hoe izao ny taratasy ataonareo dia efa nanaraka izay tonga izy tamin'ny taona lasa iny dia hoe izy no milaza fa tompon'ilay tany hony dia eo zany izay dia hoe tonga dia mialinareo fa izy ny tompo tany nefa teo tsisy ninina fa ona tamin'izay tonga teo ona ny namboarinay izay raha miaritra rano hatramin'izao izy nanotitra io hatraty ny rano ao an-trano zanakay nefa izao mianatra amin'izao satria classe d'examen ho tonga eo ny zanakay dia kaka hoe ahoana koa raha ty zava-manjo ty dia zany ve dia mba rarinozy nareo eo ambony zany mba jereo zahay zay olona gasy izy gasy dia nefa maninona manao malagasy toy izao zay zany tena zavatra angatanay milaza fa avoaka ny didi nefa zao ame anara-pahasalamana zao ve dia misy tribunal tokony afaka anao an'izany ny olona raha zao tokony hiboka any an-trano ny eo zay avoaka ty amin'ny arabe indray paritahany aretina sy ny tsy haintsony izay zavatra anjoanay metana amin'io potitehana tsipitsipy mamefimefy izao zany tsy mahazo makao zay raha zay ve raha isy ale ozy nareo dia hijanona ipikitra eo amin'ny toerana io zahay
raha misy alay zay tsy nijanona teo mihitsy efa hoe eo zany tany misy anay a najariana hatramin'izay io a dia eo zahay aloha tapidalakale araka izany ireto mponina lasa ny mpanambola ny tany fa izay manambola tokoa ve dia manana fahefananao izao e satria ilay olona zany tsy haiko hoe manambola izy ve mahafatatr'olona izy ve dia zay zany tsy manambola tsy mahafatatr'olona dia miaritra n'izay zavatra taony zareo zany izay dia mba mangataka ny fitondram-panjakana zany mba hijery akaiky an'ilay raharaha fa manambola foana zany tsy maintsy hoe manana fa tsy manana zany ho aizy raha ny vaovao farany an-trano moa dia efa nisy ny maromaritra iraisana nataon'ny rotontany hariva teo ka andrasana ny toy ny raharaha eo amin'ny vaovao eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena kosa no andesintsika manohy ny vaovao amin'ity hariva ity mbola mitoy ny fihetsiketsehana hatramin'ny androany any Etats-Unis 7 andro taoriny nahafatesany George Floyd any Frantsa kosa dia mitoy ihany koa ny fidirana amin'ny fialana amin'ny fihiboana nanomboka tamin'ny androany talata teo ity Jessica Mirano mitatitra ny andindiny izay eo amin'ny rindran-tsary ny Tokira Marolahy androany faharoa ny volana Jona no miditra ao anatin'ny fazy faharoa ny déconfinement ny en France mialefy kokoa araka izany ny fiapetra rehetra noraisina tao anatin'ny fihiboana manomboka androany miamalalaka kokoa ny fivezivezena ny antoerana efa mahazo misokatra ihany koa ny piscine sy ny trano fanaovana fampisehoana ny trano fisakafoana sy ireo bar saingy kosa mbola manajatra ny ireo fiapetra toy ny geste barrière faritra telo ao anatin'ny loko volomboasary dia Mayotte, Guyane ary ny Île-de-France kosa ny mbola tsy miatra ireo fiapetra ireo any Etats-Unis ao Minneapolis mbola mitohatra ny esika fanoherana ny nahafatesany George Floyd 7 andro izao misy ihany koa ny fihetsiketsehana Washington toy ireo naneren'ny mpanao fihetsiketsehana ny mpitandro ny filaminana andohalika omaly teo anolohan'ny trano fandraisam-bahiny Trump alina ihany koa no nandray fitenenana voalohany taorian'ireny trano ireny filoham-pirenena Amerikanina mahamenatra hoy izy ary fioara-pe fity mitranga ty Etats-Unis ity amin'izao ary meloha ny fampiororona anatiny mihitsy azy nilaza ihany koa izy fa hanatsahatra aingana ity fihetsiketsehana ity ary miantso ny governora sy ny mpitandro ny filaminana ameno ny arabe saingy hatramin'ny androany hariva vao mainy hanafana ny fifandonana teo ny mpitandro ny filaminana sy ny mpanao fihetsiketsehana raha araka ny autopsie ny voakao malainy koa dia fantatra fa maty noho ny arrêt cardiaque sy pulmonaire i George Floyd noho ny fanagejana natao azy nandritra ny fisamborana azy voamarina araka izany fa famonoana olona mihitsy ity nitranga tany Minneapolis ity Iny koa no nandesintsika namarina ny vaovao tamin'ny tiany ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany araka ny efa mahazatra antsika aorian'ny vaovao tahaka izao dia misy ny horonan-tsary izay atolotry ny MBS amin'ity androany ity dia mitondra ny lohateny hoe devant ny Chine no andesina aminao izay ahitana ny mpilalao George Butler ary karazana horonan-tsary drame moa izy ity dia ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ao aminao ho amin'ny manaraka indray samby atsara tompo kilasy tompo vavy